Alarbi fa telo amby folo ny volana Jolay enina amby folo amby roa arivo manaritra ny araba zay kilasy tovokovavy dia manasana ampanajana ny zoetra farany ny fampalalambo vao eto amin'ny fahitalavitra ma TV ny toy ny hetsika ho an'ny mpanao gazety mbola raha manaraka ny arabe izay fihetsiketsehana ataon'ny mpanao gazety zay amin'izao fotoan'izao eto Madagasikara isan'ny nazahoana akom-baovao ihany koa ny fitohizan'ny fivoriana eny amin'ny lapanatsimbazaza eny ho an'ny solombavam-bahoaka ny hetsika natao indrindra mifanandrify amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ho an'ny eto Madagasikara ny ONN moa zany no tompona andraikitra ho an'izany raha ho an'ny eto Madagasikara manokana ny lafim-baovao miompana betsaka amin'ny fihetsiketsehana ataon'ny mpanao gazety no anokafantsika ny fampalalam-baovao tsy marina ny filazana fa misy manakarama vola ny mpanao gazety manao ny hetsika hoy ny namana Soavandray maro tafika tokana hoy izy ny fitakiana ho an'ny mpanao gazety rehetra manerana nosy mbola mitony hetsika hatramin'izao. Manamafy ny tokony hamerenana ny fandiniana ny lalàna mikasika ny serasera ny mpanao gazety ao anatin'ny hetsika ho an'ny fahalalahana maneho hevitra ny mpanao gazety Soava Andriamaro Tafika dia nilaza fa na ny lalàna mikasika ny cybercriminalité na ny lalàna momba ny serasera dia ahitana fa misy ny foto-kevitra tsy voaja. Fanitsina le adin'ny faharoapolo amin'ny lalàna efatra amby folo sy roa arivo ohatraohatra enina cybercriminalité moa zany dia dingana ray iny zany hoe lay adin'ny faharoapolo tsy hoe foanana raha le volavolana fanitsina avy amin'ny gouvernement iny fa lay fanagadrana no naisorona ao anatiny iveriko fa tsy misy olana fa mifanojo ny fomba fijery saingy ao anatin'lay lalàna akapoben'lay momba serasera na code de communication kosa dia misy foto-kevin-dehibe zay everina fa hoe tsy voaja amin'ilay tontolon'ny fahalalahana sy ny fahafahana manao gazety indrindra amin'ny resaka hoe faneho-kevitra isan-karazany zay le fototsika le fihetsiketsehana amin'ny ankapobeny. Mikasika ny feo miely sy amin'ny fisian'ny mpanao politika sy vola ao ambadiky ny hetsiky ny mpanao gazety dia nitondra fanazavahana i Soava Andriamaro Tafika. Lazaina fa nisy volany zaraina, lazaina fa pikaramanady, lazaina fa soavalinitsiro ny zavatra zay natao raha sara amin'ny tenako manokana tsy voa amin'izao fotoan'izao no mitarika na hoe ao anatin'ny fitarihana fihetsiketsehana tahaka ireny fa hatramin'ny fotoana mbola nampianatra ka zay olona rehetra nahafantatra dia tokony hahatsapa raha hoe fifandraisan'ny tena amin'ny asa moa amin'ny resaka politika ekeko fa mpiasan'ny orinasa tantanana olona mpanao politika saingy ny mpiasana orinasa ohatranareo mpiasana orinasa tsy midika mihitsy hoe mitovy fomba fijery ara-politika amin'ilay olona izay tsy hain'ny maro manavaka an'izay mandrakariva fa iveriny fa rehefa mpiasana ianao dia mitovy fomba fijery amin'ny koa amin'ny lafin'ny politika firehan-kevitra amin'ny fotoana zay mety hitoviny zany everiko fa tsy misy ny olona fa amin'ny fotoana rehetra kosa everiko fa ny fahaleovantenany tena dia zava-dehibe. Raha ny fanazavana nentin'ny Soava Andriamaro Tafika hatrany dia mitoy ny hetsika ho an'ny fahalalahana maneho hevitra.